Mifaliana indray ry mpiara-mianatra ny lesona sekoly sabata no iarahanay aminao n'ity sabata ity. Iaraka amerina, iaraka andinika ny lesona fahasivy isika. Izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fahotana, ny lalàna ary ny filazantsara. Izay lesona izay ny rahantsika manana eto dia faly miaraba anao izay mianadahy reto. Tafahoana indray amin'ity sabata ity izay inona fa hitondra fifaliana, hitondra fitahiana antsika ny fiarahana satria efa noman'ny tompo ho an'ny zanany ny fitahiany ny sabata. Milohan'ny dinika fanaovantsika dia andeha iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay noho ny fotoana izay omenao anay ahafahanay miaraka mamintona, miaraka mandinika ny lesona sekoly sabata amin'ity androany ity. Mamela ny heloka sy ny tsy fahatanteranay rehetra. Ary ao ka ny fanenao masina kosa mba hampitoerinao aty-amponay, hitarika anay mba hahafantaranay ny sitraponao amin'ny alalan'izao dinika fanaovanay izao. Dia mitahiny mpiara-mianatra rehetra, tinonina sy angatanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fahotana, ny filazantsara ary ny lalàna. Misy andinina atao tadiana, ndao mba iarahantsika manao amin'ny mpiara-mianatra izay andinina atao tadiana izay. Ny andinina atao tadidintsika indray zany amin'ity lesona fahasivy ity dia ao amin'ny Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato, andininy fahatelo amby sivifolo sy ny fahaefatra amby sivifolo manao hoe: tsy ho adinoko mandrakizay ny didinao, fa ireny no hamelomanao ahy. Anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiaviko. Fanapahan-kevitra ngezabe no raisiny mpanao salamo. Karazana voady ihany koa zany, etaeta lalina ny amin'ny mba ahoana ny fomba hijereko ny didin'Andriamanitra. Raha nana izay fanapahan-kevitra izay ny mpanao salamo, manahoana fanapahan-kevitra raisika amin'ity sabata ity. Andao mba hampitoviana ny hevitra, andao mba tsy ho atonona mandrakizay ny didin'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namanaisana, ny fahotana no sakana lehibe indrindra eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ankehitriny fotsiny ny fahotana, fa tena manimba, mamitaka ary mikikiny amin'ny fiainantsika amin'ny ho avy, amin'ny farany mihitsy ary zany. Ka dia azo lazaina hoe ny ady atao amin'ny fahotana sy amin'ny tena no ady lehibe indrindra izay atrehintsika amin'izao fotoana izao. Ho zaraintsika telo ny dinika fanaovantsika eto. Ho resantsika ny amin'ny fahotana sy ny lalàna, dia ho resantsika ny amin'ny filazantsara, ary ho resantsika inona ny fanapahan-kevitra raisiko eo anatrehan'izay toe-javatra izay. Fa andeha ho resantsika voalohany amin'ny fahotana sy ny lalàna. Raha vao miresaka ny amin'ity fahotana ity isika, dia tonga ohatraina avy hatrany ny resaka hoe misy zavatra mahavariana ahy, misy fakapanahy mamely ahy. Mandrakariva zany dia ny fakapanahy toa mialoha n'ity fahotana ity, ary izay nahatonga ny apôstôly Jakoba ilaza amin'ny Jakoba toko voalohany. Ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo sy andininy faharoa ambin'ny folo vao vakitsika voalohany. Sambatra izay olona mahatra fakapanahy, fa rehefa voazary toetra izy dia handray satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo mena izay tia azy. Sambatra ho izy izay olona maharitra fakapanahy. Dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo, raha misy alaim-panahy nefa dia aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy, fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy. Dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo, fa samy alaim-panahy ny olona raha tarehiny filany sy fitahiny izy. Eto zany dia tia sarika antsika sady amin'ny resaka fakapanahy, zavatra mahavariana ny olona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Kanefa mialohan'izay azadina fa tena zava-misy ny fifanandrinana misy amin'ny tsara sy ny ratsy. Ahoana no mba zavatra ho resantsika mikasika ny mpiara-mianatra, mikasika ny amin'ity be hoe zavatra mahavariana loatra ny fiainana ity sy ny fakapanahy ity. Ia, iresaka fakapanahy moa zany tsika ilay atao hoe fakapanahy zany eto dia tsy ilay fakapanahy akory ny fahotana, fa io fakapanahy io nefany
no mitondra atsika ho amin'ilay fahotana raha ekentsika le izy zany hoe misy safidy ataontsika zany eo mahatonga an'lay fahotana ka arak'ilay efa voalazanao tao amin'ilay andinitsoratra masina teo a dia misy faniriana ao anatintsika ao ary iny faniriana iny a no mivadika fakapanahy izy iny a rehefa fantatra satana tsara ny fahalementsika indraindray a ny zavatra tiatsika dia tsy voatery ho ratsy mandrakariva akory a misy ohatra vitsivitsy zao a tany saina atao amin'ilay sitsika ato hoe ohatra hoe tia miantsena ve ianao, tia fanatanjahantena, tia misakafo, tia tambajotra sosialy, tia mampiasa an'ireny tambajotra ireny ve tsika tsy ratsy zany akory fa ny fitaka ataon'ny satana amintsika dia zao ataony variana ao anatin'ilay izy ianao ataony variana be loatra ao anatin'ilay izy ianao anika mivadika fahotana ilay izy satria nahoana mivadika fahotana manakana atsika lasa tsy hanana fotoana iarahana amin'Andriamanitra ary izay moa zany ilay zava-doza ilay fotoana iarahantsika amin'Andriamanitra io rehefa tsy ampy a dia manota isika satria natao hoe fahotana manko a dia fandikana ny didin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina fandikana ny lalàn'Andriamanitra ka rehefa tsy tafaraka amin'Andriamanitra tsika tsy afaka mamaky ny teniny a dia mazava loatra fa manjary mandika an'ilay didiny tsika zao ihany ny fanilesika dia nilaza milo sady ny taridalany torohevitra hoe ahoana ny fomba tonga atsika mba tsy hoe variana loatra amin'ny zavatra anankiray tsika ka adinontsika ny fotoana dia zao ny lazain'ny taridalantsika amin'ny filazantsara matitoko fahinana ka andiny fahatelo amby telopolo filazantsara matitoko fahinana andiny fahatelo amby telopolo fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampoanareo izany rehetrarehetra zany zany hoe tokony ho tsaroantsika mandrakariva zany ny mitady an'Andriamanitra marina fa ireo zavatra andraisanao tereo nge tsy ara-tsahatsy zavatra iainantsika ireo ataona tokoa moa tsika arakara sakafo ahoana tokoa moa tsy eritretina momba ny asa fa nitaridalamen'i Jesosy antsika teo zao hoe aleo izy mikatsaka aloha ny fanjakany sy ny fahamarin'Andriamanitra dia manaraka ho azy ny sisa rehetra resany lesona tamin'ity niresantsika ihany koa mikasika ny tantaran'ny Samsona fa izy moa tsy manana Samsona lehilahy mahery izy lehilahy zay nomanan'Andriamanitra nandraikitra manokana zao no andraikitra manokana zay nanomanana ny Samsona boky ambitsara toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy zao ny voalazan'ilay teny fa ino anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mahoaka sikareza ny lohany fa ho aminazy rita ho an'Andriamanitra hatrany akibony ny zaza dia eo ny mission ary izy no manomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina nisy fikasana lehibe zany ho an'ny Samsona inona nefa zatra nitranga tamin'ny Samsona rehefa nampahafantarina tsara ny Samsona moa zany zany andraikitra lehibe nankinina tamin'izany a fa ny nampalahelo tamin'ny Samsona zany a dia izy tsy nanaraka an'ilay takian'Andriamanitra taminy satria ny hevi tena ho mahery mandrakariva manko Samsona satria araka ny efa fantatsika amin'ny tantaran'ny Samsona dia tena lehilahy mahery izy tena hoe tsisy mihoatra azy ka nitoko tamin'izay herin'izay izy a dia tsy nirarahiany ny fakapanahy tsy nirarahiany ny fahotana araka ny hitantsika ao amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo zao amin'ilay boky mpitsara teo dia hitantsika fa vao misy vehivavy mandalo eo amin'ny Samuela azafady ao amin'ny Samsona dia roboka mandrakariva izy ary tsy ahoany mihitsiny a ny didin'Andriamanitra izay miteny ohatra hoe aza mijangajanga betsaka ny didin'Andriamanitra izay dikainy Samsona ato amin'ity toko fahaenina ambin'ny folo ity ary izay fiheveran-tena ho mahery izay no ararotin'ny Satana nanimbanany Samsona satria hitantsika amin'ny fiainany fa ny efa rany dia tena lavo tamin'ilay efa tokony ho tsy ambaratelo tsy ho teneniny lasa nyteneniny ary ny vahaolana voalohany teneny lesitsika ato momba n'izany zavatra izany dia ao amin'i Jesosy misy an'ilay fiainan'i Jesosy tantaram-piainan'i Jesosy izay mampianatra antsika fa i Jesosy na dia zanak'Andriamanitra azy izy na dia Andriamanitra tonga nofo azy izy dia ny nanana fiainana tahaka antsika izy nety hovizana tahaka antsika izy
kanefa ny a fantany fa fotoana firesahana amin'ireny io a izany hoe amin'Andriamanitra ny zavatra tsara indrindra azony atao a azona hery indray a anoherana ny fakapanahy dia modelo antsika izy zany hoe resy tamin'ny fakapanahy ny Samson dia nanota izy nanota izy eo zany idirantsika amin'ilay hoe ny fahotana sy ny lalàna inona moa zany tena famaritana raha ny baiboly no jerena mikasika ny amin'ity hoe ny fahotana ity inona tena maritana ny baiboly ny amin'ny atao hoe fahotana ary nahoana no nomena antsika ny lalàna inona ny tanjona kelen'Andriamanitra hanomezana antsika ilay lalàna inona ny amaritany baiboly ny amin'ity fahotana ity efa natsiditsika teo aloha moa zany fa ao amin'ny jaonina voalohany a toko 7:4 dia ny fahotana dia fandikana ny lalàn'Andriamanitra zay zany le izy ahoana tokoa moa ny afantarantsika ny lalàn'Andriamanitra raha tsy omenao amin'ny teniny le izy zany hoe ny tsy famakitsika ny tenin'Andriamanitra aloha zany dia efa lazaintsika ty am-boalohany fa manjary tsy fantatsika ny didiny a ary manjary tsy hitandremantsika ny didiny ny foronana ao anatintsika koa dia mitondra antsika ao amin'ny fahotana araka ny ao amin'ny voalazan'ny soratra masina ihany eo amin'ny salamo fa 1:5-5 sy ny Jeremia toko 7:7 ny asan'ity lalàna ity zany araka ny fantatsika zao fa ny didy 10 io zany le lalàna fototr'Andriamanitra io ao amin'ny didy 10 dia misy hoe aza misy an'izany eo aza mandanga aza mangalatra zany hoe io lalàna io zany dia manoro atsika hoe inona no tsy azontsika atao mampiseho atsika ny tena atao hoe fahotana zay zany ilay asan'ny lalàna toy ny hoe zany le lalàna zany dia azo oharina amin'ny hoe solomaso ahitantsika mazava ny manodidina atsika toy ny hoe koa fitaratra ahitantsika ny sarintsika satria manahoana moa tsika rehefa mijery fitaratra ao an-trano mba ahitantsika izay tsy metimety eo amin'ny endritsika na eo amin'ny fitafintsika izay tokony ovana dia toy izany ny asan'ny lalàna ary mampiseho koa izy io ny toetran'Andriamanitra zany hoe rehefa Andriamanitra zany no mametraka an'ity didy ity hoe zao re anaka aza atao dia maneho ny toetrany zany hoe tsy tian'Andriamanitra zany ity zavatra ity ataoko dia rehefa diniantsika tsara ireo didin'Andriamanitra ireo dia maneho ny toetrany ry mpiara-mianatra namana isany raha zay zavatra zay no resantsika teo izy hoe ny ota zany no fandikana ny lalàna tiana nefa mampatsiahy antsika fa le lalàna dia tsy ina koa fa le nosoratany ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy teo amin'ny vato fisaka araka ny voalaza ao amin'ny Exodosy 1:30 ka ny andininy 9:20 mba ho jerefantsika izay andiny soratra masina zay Exodosy 1:30 ka ny andininy 9:20 dia zao no voalaza le teny ary rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy teo tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay misy ny vavolombelona dia ny vato fisaka voasoratra eny amin'ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy teo amin'ny vato fisaka dia nomeny antsika olombelona. Jesosy tena merina nalaza an'io. Indray le fomba filazan'i Jesosy lazain'ny olona hoe nanafoana n'ilay nikosoka n'ilay soratan'Andriamanitra tsia. Nilaza Jesosy hoe tiavany Jehovah'Andriamanitra ao ny fonao rehetra. Zay ny didy voalohany. Dia hoy izy ary faharoa dia tahaka azy tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny tiany Jesosy lazaina toy ny hoe fanairana fitaritana ny saintsika hoe ahoana ny fomba hitiavantsika an'Andriamanitra raha toa ka ny fandikan-dalàna no ota. Dia ny fitiavan'Andriamanitra dia ireo didy 4 izay nosoratany ratsan-tanan'Andriamanitra. Didy voalohany aza manan'Andriamanitra hafa. Didy faharoa aza manao sarany zavatra voasokotra. Didy fahatelo aza manao ny anaran'i Jehovah'Andriamanitra ao. Ary didy fahaefatra mahatserova ny andro sabata na masina azy. Raha tena tianao zany Andriamanitra dia ireo no tandremanao. Dia tahaka zany didy enina farany fanehoana ny fitiavana antsika olombelona. Ry mpiara-mianatra namana nomena antsika ny lalàna araka ny voalaza teo toy ny fitaratra. Tsy ilay fitaratra no manadio antsika. Zany hoe ny fahotana ny lalàna zany mampafantatra antsika ny tsy mety ataontsika. Mijery fitaratra ianao dia efa tsy mety ny endrika ao misy maloto dia lasa ianao makany amin'izay tokony hanadiovana anao. Dia tahaka izay zany idirantsika amin'ny fizarana faharoa ilay hoe
ny lalàna sy ny filazantsara ny lalàna zany tsy afaka hanadio antsika ny lalàna tsy afaka ny amela ny elotsika novinanoviana ny lalàna tsy afaka hanamaratsika fa ny lalàna dia mampafantatra atsika fa mpanota asika dia eo no anatonantsika ilay filazantsara jesosy mihitsy no milaza ny fifandraisan'ny lalàna sy ny filazantsara ina ny azotsika lazaina indray mikasika am'ty hoe lalàna sy ny filazantsara ity na ny filazantsara ny zavatra mahafinaritra reo zany amin'ilay lalàna dia rehefa mifitiany jesosy le izy nataony hoe zany didy roa zany o izy ny antonany lalàna rehetra sy ny mpaminany araka nyvoalazany Matthieu 7:20 dia ny mahafinaritra dia hoe ay zany ny lalàn'Andriamanitra ity dia mifototra amin'ny fitiavana zany hoe voafoaka amin'ilay fitiavana zany tsy resaka fandrarana be fahatany zany izy io fa fitiavana no ny hevitra fonosiny ary izao no lazain'ny Jesosy eo amin'ny Jaona 4:15-5 izao ny voalazan'i Jesosy hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko zany hoe le fitiavana izay ihany resantsika raha ohatra zany tsika ka tian'i Jesosy dia mandeha ho azy ny fitandremantsika ny didiny ary arakaraka mampahazava atsika hoe mazava tsara amintsika mihitsy ireo lalàn'Andriamanitra ireo ny didin'Andriamanitra ireo dia hitombo koa aza ny fitiavantsika an'Andriamanitra ary ny zava-dehibe noho izany dia izao ny mampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia ny fibanjinantsika ny azo fijalian'i Kristy satria izay le araka le voalazantsika teo hoe ilay fitaratra zany maneho antsika hoe tsy mety ny ataonao reto avy ny tsy azonao atao ka rehefa hitantsika zany eo amin'ny tenantsika fa reto le tokony ho diovina dia makaiza zany tsika makany amin'ny Jesosy Kristy izay mato antsika teo amin'ny azo fijaliana satria izay ihany no an'ny fanavotana atsika afaka manadio antsika amin'ny fahotana ny filazantsara sy ny lalàna zany dia tsy afaka misaraka ireo mazava tsara zany le izy ary zay natonga an' Jesosy satria nampalahilo raha vao tonga dito amin'ity tany ity Jesosy dia lazainy hoe andrava lalàna Jesosy dia zay natonga an' Jesosy voalohany aloha zany le teny hoe misy fifandraisana zany le lalàna sy ny filazantsara hoe raha tia ahy ianareo dia hitany Jesosy mihitsy zany ny filazantsara raha zay zavatsahany satria ny lalàna tsy afaka nadio antsika fa Jesosy rery ihany no afaka manadio antsika zao no voalaza mantsy amin'ny filazantsara Matthieu 5:15 ahoana izy zao ny voalaza ao hoe aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka fa lazaiko marina aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na teny-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra mazava ary mpiara-mianatra namana ny tenin' Jesosy tsisy fikasana mihitsy tao amin'i Jesosy anafoana raha toka nanafoana ny lalàna Jesosy dia tafiditra tao anatin'ilay hoe manota izy satria nyota ny fandikana ny lalàna fa tsy izay fa Jesosy dia nanamafy hanatanteraka izy ary zay ny antony satria tsy ho vitantsika ny tandro an'le lalàna dia indro izy fa maty teo amin'ny azo fijaliana zany hoe ny olona anankiray zany zay nijery an'le fitaratra ny nijery azo nijeryn'ilay lalàna ka nahita ny tena fa mpanota dia lasa izy mitodika makaiza makeo amin'ilay filazantsara makeo amin'i Jesosy ilay maty azy teo amin'ny azo fijaliana ary mpiara-mianatra namana isany zava-dehibe zany ny fifandraisan'ny lalàna sy ny filazantsara satria ny filazantsara zany dia ny fahafatesan'i Kristy eo antsika izay manao izay tsy azo ny lalàna ao atao kanefa tanterahana kosa eo amin'ny azo fijaliana mba hanafotana antsika tsiraray avy ny zavatra tsara ho mariantsika zany dia zao hoe raha toka azo hoe tsy tandremana ny lalàna na ny foanana ny lalàna na Jesosy aza zany dia tsy maty teo amin'ny azo fijaliana satria afaka namonjy antsika tamin'ny fomba hafa izy kanefa tsy misy fomba hafa mihitsy satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no teny fa ny fahafatezana no tambon'ny ota ka vokatra izay fanatanterahana ny lalàna zany hoe Andriamanitra zany tsy mandika ny lalàna nataon'ny tenany ary izay mihitsy no nahafaty azy teo amin'ny azo fijaliana mba hisolo atsika ao amin'ny pejy 520 ny taridala antsika ny lesona zany mino fa eo am-pelatananao zay
Piara-mianatra namana izy ampitsy fahinamenimpolo eo voambony io de zao no voalazany hoe izany no mahatonga ny filazantsara tsy afa-misaraka amin'ny lalàna zany hoe natoy inona aza fonoantsika ny lalàna sy ny lanjany fitandremana azy de aoko tsaroantsika mandraky rehefa fa eo anatrehan'Andriamanitra ny lalàna de manameloka fotsiny antsika tsy mamela eloka antsika novina ny lalàna tsy mba manamarina tsy mba mana fanavotana ao antsika nefa nampafantary lalàna antsika kosa ny antony ilantsika famelan-keloka sy fanamarinana ary fanavotana izany ny antony tsy sarany filazantsara amin'ny lalàna ny filazantsara zany hoe ny fahafatesan'i Kristy ho antsika de manao zay tsy azony lalàna atao ho antsika zay zany le vaovao mahafaly filazantsara moa de hoe vaovao mahafaly izany inona ary ny fanapa-kevitra inona ny antso napetraky ny lesona ao antsika raha izay ny mikasika ny amin'ny ty atao hoe fahotana ny lalàna sy ny filazantsara ity inona no antso napetraky ny taridalana ao antsika tamin'ity androany ity ia mialohan'izay ngamba aloha de tsara koa mijerevantsika hoe inona avy ireo torohevitra mba hialantsika amin'ny fahotana zany mifandray ihany moa zany amin'ilay niteneninao teo hoe inona ny fomba fanapahakevitsika ao amin'ny marika 7 andininy 2 ka hatramin'ny 7 de zao ny voalaza ao ovakitsika le izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary na iza no mana fotoana naray amin'ireo madinika mino ireo de tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikosoam-bary ny voziny ka tsipy ao anaty ranomasina izy ary raha ny tananao no mana fotoana anao tapao izy fa tsara ho anao niditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa arinany amin'ny elo de any amin'ny afo tsy azo vonoina ary raha ny tongotra ao no mana fotoana anao tapao izy fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa arinany amin'ny elo mitoy ihany le izy ary raha ny masonao no mana fotoana anao esorialy izy fa tsara ho anao niditra toka-maso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa arinany amin'ny elo rehefa diniantsika zany ireo tenin'ireo de to tena tafahoatra zany tenin'i Jesosy zany mafy zany kanefa de zao fatatsika moa fa tsika rehefa ho tonga any an-danitra de tsy hoe mitanjozotra makany an-danitra tsika kilemaina sy pomaso sy tapatanana zany indrindra zany no matsikaiky amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy satria zany izy misy hevitra tiany ampitaina ao ambadiky izany zavatra zany ilay fahotana zany de tian'Andriamanitra ho fongorana tsy eo amintsika mihitsy zay zany tena tiany ampiseho tsy manamaivana fahotana mihitsy Jesosy fijerin'i Jesosy ny fahotana zany de tena hoe zavatra mendrika ny tena hoe ongotana hatramin'ny fakany tena zava-dehibe zany ny afantarantsika an'izay fa manan-danja amin'i Jesosy mihitsy ny zany hoe tsika tsy ho latsaka amin'ny fahotana izany misy toromarika reto avy amin'izany tenin'Andriamanitra zany ho antsika torohevitra de zao zany hoe faditsika zany ny manao zavatra zay mety hitarika antsika anota zay aloha voalohany faharoa de hoe aokatsika tsy handeha any amin'ny toerana zay efa fatatsika fa mety hanotantsika tahaka ny Samsona de efa fatany tsara fa ny Filistina ny fahavalo mbola any izy no mandeha sady any koa izy maka fafinaretana diso tanteraka zany tsika raha manao tahaka ny Samsona ohatra fahatelo aza mijery zany hoe no masontsika zay mety hitarika antsika anota betsaka ny zavatra mety hitantsika amin'ireny haino vakijery ireny rehefa fatatsika fa mitarika antsika anota de tokony ho faditsika ireny zava-dehibe ny lesona ny arahantsika teto ry mpiara-mianatra namana inona ary no fanapa-kevitra tokony ho raisitsika misy teny manaitra mavesatra nolazain'i Jesosy ny filazantsara matitoko 7:20 tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko miditra amin'ny fanjakana lanitra fa izay manao sitrapony raiko zay eny an-danitra betsaka zany no milaza ho miantso ny anarana kanefa tsy mety manaiky anao ny sitrapony ialatsika izany ny fanapa-kevitra tokony ataontsika zany androany de ny hoe andeha aho inty aho ary tahaka nataon'ny mpanao salamo tsy ho adinoko mandrak'izay ny didinao fa ireny no amelomanao aho aika izany ty fanaovana sitrapon'Andriamanitra ty mamelona de ozy izy hoe anao aho vonjeo aho fa ny didinao no ho tadiaviko ry mpiara-mianatra namana
tsy nataon'Andriamanitra fenao amintsika ny drafiky ny fifandraisana amintsika fa amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra dia azontsika atao ny mandray ny famonjena omen'Andriamanitra fa amarana antsika azy kosa dia zao hoe misy manda ina moa le hoe manda fifeny ilazalaza fiarovana misy manda nomeny ny lesona antsika mba hiaro antsika miaro ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra misy taridalana vitsivitsy ireo andao mba ho resahany izy io satria azo lazaina hoe raha toka ataontsika tsinitsina maivantsika ireo hevitra reo dia nitarika antsika ho ihany koa ho amin'ny fahota izany rehetrarehetra izany ia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany moa zany no misy an'izay hoe manda miaro ny fanahintsika izay manda moa zany dia miaro amin'ny fahavalontsika ara-panahy izy a dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany zany no misy an'izay ao amin'ny Korintianina 1:12 dia hoe koa izay manao azy fa efa mijoro tsara aoka izy hitandrina fandraho lavo izay zany aloha manda anankiray a ny ahalavo atsika zany dia ny fianterantsika amin'io tenantsika io Iona voan'ny Samsona iona voan'ny Samsona koa mila mitandrina zany isika fandraho lavo fa tsy manao tenantsika efa mijoro tsara mihitsy zany isika manarak'izay dia hoe ao amin'ny Matio 9:9 aza mba mitsoka trompetra eo anoloanao tahaka ny fanao ny petsara velatsia mba hankalazan'ny olona azy atsaharo ny filazana amin'ny hafa fa tsara ianao mila mahay manetry tena zany isika tahaka an'izay nataon'i Jesosy izay zany no manda faharoa ahoana tsara moa fadiny hoe aza manao filazana amin'ny hafa fa tsara ianao ahoana moa zany tianatiana resahana amin'io zaozao ve sa avonavona ve sa izy avokoa zany rehetra zany satria manko a mampanota atsika dia tsy mety ho tsara tsika ary matoa zany tsika mihevitra ny tenantsika hoe tsara dia mety misy zavatra tsy fantatsika zany eo fa ny tena tombambidin'ny tenantsika ny tena fahitantsika ny tenantsika zany mety ho diso ihany raha ohatra tsika ka miteny hoe tsara isika marina fa tian'Andriamanitra tsika dia nitorohevitra napetraka Jesosy no vahaolana ozy hoe manetry tena manetry tena ozy tahaka ny Jesosy manda fahatelo manaraka dia hoe ao amin'ny Matio 5 indray izy tia le efa voalazantsika teo ihany hoe dia hoe fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nitsangatsanga tamin'ny tampony sahady dia mitoy amin'ilay niresantsika teo hoe fa ranomasina ankavanana mana fotoana anao dia sorialy izy ka ario ho afaka aminao izany hoe nahisin'i Jesosy zany ilay fomba fitandremana an'ilay didy hoe aza mitsangatsanga fa na dia mijery fotsiny ary izay zany a dia efa tokony ho manda anankiray a fantarantsika izany hoe mila mitandrina tsara tsika ny amin'ireo retsim-pandrehantsika ireo masontsika anisan'izany a mila miala amin'ny filandrasy tsika tsy amin'ny ety ivelany hitan'ny olona ihany fa hatrao am-potsika manda fahaefatra dia hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo izy io dia mifandraika amin'ilay lalàna volamena ao amin'ny Matio ihany hoe izay tsy tianao atao amin'ny tenanao dia aza atao amin'ny hafa ihany koa fa ity ilay hoe fitsarana ny hafa ity manko dia izao anjaran'Andriamanitra ity ilay mitsara ity ka rehefa mitsara namanao zany ianao dia mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra izay tsy tsara satria toetra ny Satana mihitsy izay maka ny toeran'Andriamanitra izay ny manda fahadimy dia hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo Matio 5:7 izy io dia tena sarotra ity ilay hoe tiava ny fahavalonareo ity nefa nisan'ny manda lehibe nefa nisan'ny manda miarantsika amin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany zava-dehibe izany le mpiara-mianatra namana isany misy hoe misy teny toy izao manko ao amin'ny ohabolana 2:7 ao hoe raha sitraky Jehovah ny alehan'ny olona dia na dia ny fahavalony aza dia ampihavaniny aminy izany hoe zava-dehibe amintsika mihitsy izany tia mihavana amin'ny fahavalo ity ahoana ny anaovantsika an'izany anefa matetika izy io tsy resahantsika mihitsy satria tsy mandeha voajanahary ao anatintsika izy io fa izao azontsika angatahana amin'Andriamanitra izy io satria tsy hananantsika
Ary ny zavatra voalohany azontsika atao dia zao ny mivavaka ho an'ny fahavalontsika. Rehefa mivavaka ho an'ny fahavalontsika isika dia avy eo afaka mijery ny fiovana ateraka izany mivavaka ataontsika izany eo amin'ny fiarahantsika mandeha amin'ny Andriamanitra. Ny mandafara indray dia ao amin'ny Matio 5:5-20 hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika hoelohana amin'ny fitsarana. Ity fahatezerana ity ihany koa dia azontsika ialana izy io. Mety efa tsika angamba mety efa niteny hoe nanamary tenitsika hoe ka zao ny antony mampitabatabana amin'ity olona izay akaiky aty. Kanefa rehefa mandinika tsika ny vokatra izany ao amin'ny tenanao sy amin'ilay olona izay nitezeranao dia hitantsika fa misy fiantraikany eo amin'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra izany dia azontsika sorohana. Ry mpiara-mianatra namana, isaorantsika Andriamanitra tamin'ity sabata ity, tapitra moa ny fotoanantsika. Isaorantsika ihany koa ny namantsika izay niaraka tamintsika teto androany. Fa ny toriteny nataon'i Jesosy, ny namarana toriteny nataon'i Jesosy amin'ny filazantsara Mateo 7 ka ny 4:20 sy ny 7:20 no andeha mba hamitiana antsika ny zavatra voalaza teto amin'ity androany ity. Dia ny amin'ny 9:20 no vakintsika. Fa izay rehetra mandry izany teniko izany, betsaka ny teny voalaza teo, betsaka ireo manda izay tokony hiaro antsika amin'ny fahotana. Fa izay rehetra mandry izany teniko izany nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lahadala izay manorina ny tranony ambony fasika. Fa ny 9:20 koa amin'izany nazovo maleny teniko ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy ary manorina ny tranony eo ambony vatolampy. Ny fanerenantsika dia izao nandre izany taridalana izany ianao androany. Andao re ankato, andao hanorina ny tranontsika, ny fiainantsika eo ambon'ilay vatolampy Jesosy. Ny fomba fahatsika mantanteraka an'izany dia ilay 9 Salamo 1:7 manao hoe tsy ho adinoko mandrakizay ny titinao fa ireny no hamelomanao aho. Miraso antsika rehetrarehetra indray sao dia mbola misy teny farany mba tianao ampitaina kely amin'ny mpiara-mianatra fa hamarana izao fotoana izao sika lasa ny fotoanantsika. Ya, amafisina amintsika ihany ngamba ny hoe ny vatolampy izay tsara iorenantsika dia io tenin'Andriamanitra io. Ao amin'ny pejy 7:20 dia misy teny toy izao hoe fa amin'ny fanajana tsara ny teny masin'Andriamanitra ihany no nety io nahazoan'ny Israelita nanantena ahita ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Ny fanajana lalàn'Andriamanitra nanome herin'i Israely tamin'ny andro nanjakan'i Davida sy tamin'ireo taona ny andohan'ny fanjakan'i Solomona ary tamin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra no nampisy ny fanavaozana tamin'ny andron'i Elia sy Josia dia toy izany koa tamin'ny andron'i Israely sy Jeremia mpaminany. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nomeny antsika ka ny faniriana dia izao hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mba haitsika manorina ny fiainantsika eo amin'ilay vatolampy ny fiainantsika Jesosy eo amin'ny teniny izany. Ombanao any Andriamanitra mandritra nyity tontolo andro ny sabata tia ndio faranantsika amin'ny lalany vavaka izao fotoana izao hivavaka tsika ary Tompo Andriamanitra io misaotra anao mandrakariva izay ny amin'ny fotoana nomenao anay teto ka nampafantarinao anay ny tokony ho ataonay manoloana ny lalàna sy ny filazaony tsara ianao izany. Nampafantarinao anay teto ny vokatry ny fakapanazy tsy voatohitra ka mitondra ny makany amin'ny fahotana izay fantika an-dalàna. Mangataka izay Andriamanitra, ianao no hitarika anay mba hialanay reny fahazaran-dratsy, reny toe-javatra reny izay mahatonga anay ho lavitra anao. Mitahy anay ary ampio amin'ny lalàna fanena masina izay mba ho sahy hanorina ny fiainanay eo amin'ny teninao, eo amin'ny vatolampy mandrakizay dia Jesosy ilay filazantsara ho anay. Dia mitahy ny mpiara-midinika rehetra, mitahy any mandritran'izao sabata izao. Tononona sy angatanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.